lavenina sisa fizarana faharoa sady farany amin'ilay tantara misy fizarana roa nosoratra ny tojeremao ho velomin'ny Saoly Rakotonanahary Sofaniry Nanja miaraka amin'ny Zoma amin'ny Rina Ralala ary Christophe Rabearimanana mandray feo sy mandrindra ara-teknika Mamiary Vony Manatontosy Nanja Razafindrakoto raha tsy noho ny fanampiany vonjy mety tsy nianatra tetỳ akory aho tsotra tsara fanary tena be fitiavana raha ivonjy ny olana nefa dia tsy mety tianao hatramin'izao raha ianona ihany no mba antoerana ato am-poko finina loatra re mampiavaka ny raha ianona amin'ny lehilahy rehetra no dia tsy izy ahy misy mipitraka nga kakindria Javady tsisy ka ahoana ihany re mama eno a ety am-pianarana ka za tsy afaka mivily tany amin'ny orinasa ntsony fa tary tsy afaka manatitra ny tia raha tsy raha rive za mbola hianatra rehefa avy eo ka raha zavatra ilaina maika tsy tokony nampitondraina ka za nge ho mbola hianatra eny are amanaraka za mampitondra zavatra ohatra izao tsiny rehefa mianatra tena manimba programa mihitsy tsy maintsy anatitra nyity taratasy ty any amin'ny orinasa zany zao ny any tena makamo amin'ny mpitondraina zavatra io miditra ny firy moa zay raha riva ka le jery emploi du temps amiray zany hoe tsy afaka manatrika ny koro zao azy zany aleo mandefa ho tary eto otry ary adiny le lehilahy teo iny eto ny telefonany ataoko ahoana ty izy nefa efa ho atsasakadiny zao ny nandeha aleo jereko sao dia mba misy numero amin'ny mamany na ny dadany azo antsona ato engane mba tsy izy koa dia izy ty tsy fahalalam-pomba no mijery telefonina n'olona fa tena tsy misy azoko atao ankoatran'izay nefa hoay fa raha ihanina tosary ny fond d'écran azy zany ty telefony ity zany hoe izy koa zany le lehilahy mipetraka teto akaikiko teto fa nahoana nefa nitsitsikaritro misy miantso le finday ho raisiko ve alo rangaraisina allo azafady telefoniko eo mandraisanao ah eo ie adinonao teto amin'ny seza fipetrahana taty akatso ahoana moa zany no fomba akanao an'izy ty aty amiko ary mianatra nga ianao raha pitso amin'ny 1:20 tsy mianatra ka efa mirava moa zany zay amin'izany azoko raisina aminao amin'ny toerana iny avy zany hoe amin'ny 1:20 tsy maninona ka tena makasitraka indrindra re sofa ianao no nahita ny telefonako raha olo-kafa mety efa very ny ohatr'izay dia mialatsiny fa manahierana anao dia iza moa zany no anaranao tsy maninona ka volana ny anarako velomo volana dia misaotra indrindra velomo
sao dia mba tsy raha ihanina kosa riny fa olona mitovy fotsiny e. Dia ahita sariny lehilahy iny hafa no rangaha jereko ny galeria. Miaraka maka sary amin'ny vehivavy foana izy izany a. Tsy diso ny eritreritro fa tena raha ihanina io. Tia izao ny sariny tamin'izy ilay namonjy raharaha ny kozina ny tany an-tanàna. Raha ihanina, raha ihanina. Ilay ihany mihitsy riny fitiavako no hitako ary eo anamiko. Anao ahoana ny fihetsiko manoloana azy raha mipitso. Dia eo na misahady aho. Omenao tsiny avery fontsy raha fantatrao aza amin'ny fihetsem-poko izany. Omenao tsiny avery tsy ny tia ary tsy tia anao fa mila olo-kafa. Adala e, adala! Aiza ihany ary raha ihanina. Tamin'ny 1 fotoana anay nefa izao izy mbola tsy tonga ihany. Dia tamin'ity izy kay. Azafady, ianao ve ilay volana? Ie, ela be ianao. Izaho zao efa saika nandeha. Miala tsiny fa izay koa tamin'ny 1 fa vao niravaka ia. Fa anatsoka ianao tamin'ilay numéro téléphoneko fa tsy mandela izy. Angano vonoana ilay téléphone? Ie, ny vonoako. Hitako ianao tsy tratrantsiko. Dia ao aminao ao ilay fonina. Oe, azafady fa variana. Ty ary e. Hitako ihany ilay tselary fonina. Dia inona izany valosomeko amin'ny volana? Fa zanga moa mitady valisoa avy aminao e. Aiza kosa e. Raha tsy ianao ange fa very ty foniko te. Ny ankamaroany document nefa tehiriziko ato daholo. Numéro téléphone ato koa important be daholo. Omenao triny ianao? Aoka izao fa tsy maninona ka. Ary manja kely ty tovavy ty. Somary tsotra fitafy izy nefa manintona kely. Tiako ny fitsikiny. Topotopoka be ny foko. Te amiana azy aho. Te hiteny aminy aho hoe tiako ianao. Mijaly aho. Tsy te handray valisoa mihitsy izany ianao? Oka ho azy izao. Ary sao dia mba afaka manasa anao ary aho volana? Anasa ho aiza ianao? Hiaraka hisakafo? Eny e, miankina amin'ny fotoana ihany nefa io. Fa raha oviana no mety ho afaka e. Izao izay ny tsy mianatra. Izao ano afaka. Ndao ary sika andeha izao e. Mazoto izany ianao raha saiko hiaraka hisakafo amiko izao a. Mazoto aho ka tsy maninona. Salama tsara velondry ihany e. Iena kia, salama tsara. Ary sodaly manao ahoana? Vonjy moa no anarany teo. Salama tsara ve ke izy? Ie, salama vonjy. Azo misento angandry izany. Fa lasa mampijaly indringa vonjy no misento ndry. Saky mampijaly azy aho. Tsy azoko kia. Fa mampijaly azy ahoandry? Tsy mety tia azy aho. Tsy mety tia azy? Nieritreritra no tia azy aho tamin'ny araka taminy nefa tsy mety mitempo amin'ny foko. Andraiky. Rehefa inona tamin'ny ray ihanina dia tena vao maika tsy possible mihitsy ny itiavako amin'ny vonjy e. Ray ihanina? Le ray ihanina nolazaindry fatindry be iny ve? Ena kia, mianatra ety Ankatso izy ary lasa mifandray be amiko. Marina hoe.
Fa maika ty andray ianina kia. Fa maika ty. Tena ty azy. dia ahoany Fontsy? Tsy hitako akizy atao. Araka ny lazaiko andry dia tsy mety ty azy aho. dia miaraka izany ry sy ray ianina? Tsy miaraka izay ka. dia raha tia moa ka mitory fitiavana indry ray ianina dia ahoana? Dia tsy haiko kia. Samy mampalahelo andry izy Fontsy akia. Izay kifa velomindria. Mbola etsokolona mantsy ty telefôniny ity sao laneto ny krediako. Veloma kianja. Manahoana ravaka ny akatso? Manana ny anarako aho fa zazany no etsoinao aka. Fa maninona volana? Maninona zao? Tsy maninona ka fa za marina ki mba ampianaro anglais. Miala tsiny fa tsy manam-potoana amin'izany aho. Ohatrany tsy alaise ianao miresaka amiko a. Andeha raha ohatra ka... Ray ianina, miala tsiny fa ohatrany hoe lasa kizitina aminao aho. Tsy izany fa misy zavatra mampiasa ny saiko dia lasainao avy ny hitezerako e. Ai, dia mety hoe tsy te ho elingelelina aloha izany izao ianao io. Avelako rery aloha ianao e. Mijanoana reo fa tsy maninona. Tsy maninona? Mijanoana fa zarako aza misy namana. Fa misy zavatra angatahako aminao volana. Inona? Mba akipio ny masonao. Fa maninona no akipoko ny masoko? Akipio fotsiny aloha e. Eny ary e. Dia atolory ihany tananao avy. Fiana izany atsofoko ao amin'ny tanako izany. Rato ny masonao dia ho hitanao. Hoay! Ray ianina. Montre amin'ilay lafo vidy be ty. Tsara be. Mendrika ny ravaka zavatra tsara tsinony ianaoko. Misaotra ray ianina. Etsofihiniko mihitsy ianao. Dia akipio indray ary ny masonao e. Fa angaha mbola... Akipio fotsiny. Indray ary e. Rojo izany atsofoko ao amin'ny tendako izany e. Ie, sokafy amin'izay. Rojo tsara be. Ray ianina. Fa maninona? Vakeo aloha ilay soratra e. RV. Inona ny dikan'izany? Raha ianina sy volana. Fa maninona ianao manome montre ho aho? Dia maninona ihany koa ianao no nampanamboatra rojo aho? Milony amaliko ny fanontanianao dia akipio foana ny masonao. Valio aloha ny fanontaniako e. Tsy afaka ny amalo ny fanontanianao mihitsy raha tsy akipinao farany masonao. Eny ary e. Dia mbola nome fanomezana ho avy ianao. Efa betsaka ange reto ray ianina e. Aza miteny tsony e. Eny ary e. Hoay, ray ianina. Taonoroanao a. Fa maninona? Satria sady tiako ny dia. Isan'iza mandre an'izao tantarako izao dia tsy maintsy hanome tsiny aho. Mihevitra ho adala ary maditra, ratsy saina. Na za koa aza mba manome tsiny ny tenako. Vitako ny nampirafy an'ny vonjy nefa tsy ho toy izao mihitsy aho raha tsy izy. Lany vola izy tamin'ny fitsaboana ahy. Lany vola ihany koa tamin'ny fampianarana ahy. Nefa dia vitako ny mampirafy azy. Inona ihany aho tsy nanaiky niaraka taminao. Inona raha tsy nanaiky niaraka taminao nefa dia mety namono tena ianao. Mety efa maty angamba ohatr'izay.
satria tsy zakanao nahafatesandreo ankohonanao rehetra tao anatin'nyray andro moja. Volana volana maninona ianao? Tsy maninona vonjy volana mba zara ho amiko moa izay mahazo anao e. Olo tianao ange za volana e. Eo moa eo tantara ho amiko irahantsika mamara misy olana ianao. efa hoe tsy maninona aho Ka inona fotsiny ary mampitomany ianao isan'andro eto raha tsy maninona ianao e. Reko koa ianao mifokofoko isaky ny alina ireny. Tsy haiko hoe maninona ny tsy tantarainao amiko izay mahazo anao dia miara-mitady vahaolana tsika. fa ianao ve tsy mahazo resaka e? Efa hoe tsy maninona ary mba ianao andeha hanakiomana hianatra fa tsy. Tsy misy toana, tsy misy toana. Inona indray ho zato mahavelokirany-janako vao maraina? Faly a mama. Eo aloha amboariny ty vozon'akanjo e. Zay ie, ka inona ho no mahafaly ianao? Tojan'ilay tiako sady tia mama. Zany moa izy io. Dia roviana indray izy izany ny sarahana. Aiza kory mama dia hoe sarahana. Fa ny telony amin'izao ianao no nilaza fa tojo an'ilay tiana sady tia anaoko. Sao raha ihany na. Maman tsy saroto mihitsy na mahantra aza amin'ny vehivavy entinao eo. Ny amin'ny maman zavatra tokana ihany ny takiny. Ka mba tsy ho vehivavy hafa volokoditra amintsika mihitsy no entinao. Izay ihany ny any takiako fa tsy mitaky zavatra betsaka. Izay fa bonne journée ianao e. Ie. Misy taratasy aly amiko any am-piasana dia izay nandehanako maraina eo. Bonne journée maman. Bonne journée. Raha mba fantatrao nefa maman. dia inakiny vaovao aty Tsy misy fa ndry izao nandrazana hitondra vaovaoko. Tsy efa firy taona izao ndreny tsy niditra tato an-trano aky. tena efa ela mihitsy aky dada sy neny salama tsara ihany. Salama tsara ry zareo. Neny moa nandre hoe milamina tsara ny fiainan-driany dia sitrana tato. Fa na zany aza milaza ny teo eo namin-dry foana izy. Mba te eo naminy mihitsy koa angeky izy io fa dada ny olana e. Zary izao tsy te ho tratra ny dada eto mihitsy. Tena leo an'ilay fifamaliana isak'izay mionaky soary izy mba tsy tato androany. Dada koa ary any te hifamela amindriko. Nga? Ie. Vao maly mihitsy izy ny lohbava hoe tsy mety ny tondrany antsika zanany. Ary manenina hono izy tamin'ny taminareo sehena. So dia mba tetika tendry ampifanantonana anay fotsiny izany. Mba fihinana andainga tamindry moka izy za. Fiana izany nahatonga saina ny dada tato. Tsy haiko. Mety noho nataony seheny tamin'izy mivady angamba. Fiana nataony seheno aky? Tena niova be ky ny zokontsika fahaviana. Maninona? Tsy mampiditra trano anay intsony eny aky izy amin'izao e. Ie. Nisy fotoana nietsika ilay areti-ponina eny dia mba nitady vola tany dada. Tsy nahazo aho izy na ariary aza fa izy indray hono ny voalatsalatsa sy nataon-droka alika. Andray kosa aky. Eny e, nasa koa aza angeky mba nanao tena marary any dada ihany tany Antananarivo e. Ekeko aloha ky hoe mampalahelo no nahazo any dada. Fa amin'ny lafiny indray koa ky tsy ho tonga saina amin'ny tsy fihetezan'ny fitondrany antsika mihitsy izy raha tsy voamarary a. Misy fahamarinany ihany aloha izany tenindry izany e. Mitsiriritra dada mahita ny zanak'iray vao mamangy azy isam-bolana. Sambatra ondra anefa fa tiany zanany, izany foana no ambety teniny. Toa mampalahelo andray dada raha izany. Izy eny eky ninina fa tsy haneriny zanany anambady izay olona tolony intsony e.
indrindra izany izao mahazo tombony amin'izany e dia izao sisany tsy manana eoko. Marina aloha izay e, fa za kina dia omeny dada safidy malalaka aza za tsy araka amin'ny olona tsy ho tiany dada sy neny izany a. Olona mahantra ngeny tsy tendry zareo e. Disondry ry zareo ary ny teny tamiko hoe olona mitovy sarangamiko ny tsara iarahako. Tena niova tanteraka izy mivady raha izany. Nandraisana izy mivady lesona mihitsy ny amin'ny fianakaviam-badiny seheno. Toy ny sanatria mijery maloto ireny eny hono ry zareo mijery any dada sy neny rehefa mba mifankahita e. Lasa manaraka ny toetrandry zareo izany seheno. Eny akia. Misy olona miakatra mitohatra koa. Fa mindra ny dada ny fahinoko azy. Dada. Ny zanako ahitato ianao mifona zanako Dada, tsangana fa aza mandohalika ohatr'izao ianao. Tsangana moa e. menatra volana menatra anao tsy mendrika ty rainao e. Okizay dada, samy diso angetsika e. Moa mendrika ihany koa tamin'ny vavana ataoko taminao. Fona dada, fona fa mety nankarary anao reny. Misaotra volana na dia izay iray aman-drenao aza ny diso tenao tamin'ny manatona anay. Faly a dada sy volana, faly a fa mifametinareo mianaka. Ary aiza aloha nena ry dada. Manao tsy dia salama ho ny renibenareo tena mangany izy. Tsy mety salama mihitsy bebe izany. Bebe ina marina vekitsy efa 10 taona no any. Efa 10 taona mahery mihitsy ara ry dada e. Mahery 3 angamba. Tena mahateza. Ena ki, dia mifiry izany neny no tonga eo. Mety arivany mihitsy izy zao vao tamy eo. Inona izao mahatonga indry an-tany io ireo? Tsy raha-pitso indry vao ody. Tena maika kia, tsy afaka niandra rahampitso Dia tsy mba eo naminy eny akory izany? Tena maika aho izy ary izany ariva be vao tonga eoko. Sao marina izany no ataon'ny olona rehefa manambady ry dada. Maika lava, maika hita ny vonjy. Ndrika aza be vazivazy hitako. Hono tokoa anaka manao ahoana marina ny tokantranonao. Isy tsy mbola tokantrano izany ka mbo ry dada fizay raha mbola tsy vitiny inona. Karakara ho aingana amin'izay fa efa tsy misy manakana ntsony angena roaroa amin'izao e. Aleo mihitsy aloha ilama ry dada. Sady misy olana be nge izay roa e. Andray, fihinan'olana e. Tsy tia azy ary dada. Ohatray, fa tsy tia azy ahoana ianao anaka. Izany e, olo-kafa no tiako fa tsy izy. Ohatray, izany ve tsy olana be ry volana? Izany hoe miaraka amin'ny olo-kafa izany ianao io. Raha tsy saina ry dada. Adala. Miaraka amin'ny olo-kafa mihitsy aho. Ary tena tiako ilay olona miaraka amiko ankoatra azy. Dia ahoana ny ataonao amin'izany? Ianao nefa tsy afaka ny hoe sady hiaraka amin'ny tsino hiaraka amin'ny ry. Ary raha sanatria tratra ny ray amin'izy roa lahy ianao dia mety ho votsodroa. Tena tsy hitako izay atao dada. Very-hevitra. Vonjy nefa tena tia. Ary tsy voatanisako ny soa nataony tamiko. Dia ny tsara anaka izay ataonao fa miakana amin'izay fanapahan-kevitra eo no avinao. Ary oko izay fa aza mitomany intsony. Bevoka. Mazava ho azy fa raha ihany nandrainy. Fonjy. Nanaja ny fahadiovako fatratra izy. Vita ny tsy nikasika ny fahadiovako na dia efa 2 taona izay niaraka. Ny tanany voadiny ny anahajary tsy hikasika amy alohan'ny fanambadianay. Menatra ny vonjy aho.
Ina no teneniko aminy amin'ity zaza to akiboko ity. Tsy afaka nijanona ato amin'ity trano ity intsony aho. Tsy zakako ny ahita ny vonjy hitomany andreny vaovao. Aleoko izany miala. Raha sanatria ka tsy handray ara ianona dia inona no ataoko? Tsy te hody ana-tanàna amin'ity kiboko ity aho. Ho fahafahambaraka ho an'ny dada sy neny raha sanatria hiteraka tsy hanambady aho. Ary vonjy ihany koa azo antoka fa tsy maintsy hitady ahany. Raha ianona. Raha sanatria ka mandatsy ho rain-janako marina ianao dia vatoko no raisinao. Tsy hanala ny zanako aho fa hiaro faty izay raha lavinao. Adiny firy ve rangaza ny andrianao teto izay ianao vao tonga? Be dia be nge volana ny zavatra saniko e. Sady miprogramanao koa tampotampoka be fa misy inona? Ka misy zava-dehibe ho resahako aminao tsy inonako. Inona le izy? Bevoka. Maninona tsara? Fina moa izany no tokony hataitranao amin'izany raha ianona? Ahoana kosa moa izany tsy ho taitra volana? Sika sy ianao nge tsy nivonany amin'izany e. Dia inona no tianao tenenina? Tiako tenenina ahoana? Ianao nilaza fa tsy nivonany amin'ity zazy ity. Inona ny hevitra finosin'ilay hoe tsy fahavononana? Tampoka be loatra kosa re le izy fa tsy hoe misy hevitra finosina izany a. Ely izany fa ahoana izany ny fanapahan-kevitra ao e? Tsy hitako izay atao volana. Fina ny eritreretinao ataontsika? Ianao nge ny lehilahy raha ihany e. Ianao mahalala an'izay tokony ho atao amin'ny vady aman-janakao. Ka tsika sy ianao tsy vita nininy ity volana ny tena mampiasa ny saiko. Anao ahoana loatra ny vava ny fianakaviana sy ny fiarahamonina amin'izao. Hay kosa. Ny enatra izany mba hantoerana ho andohanao fa tsy tia zazy ity. Afaka mifampitsodrano antsika raha izany e. Somantsy ianao manana eritreritra hoe ho alany ity zazy ity. Za tsy hanala ny zanako izany. F'izao na izay miara velona na miara maty. Aza miteniteny foana rery volana. Ary dioviko ny ianao fa tsy manana eritreritra ny amin'ny fanalana an'io zazy io a. Zanako ange io e. Raha zanakao izy dia inona izany tokony ataonao aminy e? Tena vaky ny lohako marina. Miandry ny ovaliteninao nge za raha ianona fa tolozanao miondrika eo fotsiny e? Mandinika izay tokony atao nge za io e. Raha mandinika eo ihany ianao dia tonga dia eritreretao izay ho alehanay mianaka. Fa izay ho alehanareo mianaka ahoana koa e. Ka za nge androan'ilay nenitoanay e. Ha? Dia ahoana izany? Dia tsy haiko intsony izany e. Fa nanino ianao nokoahany? Ka reny efa nitantaraiko anao ireny toetra ny nenitoanayko. Sady za nge ho raha ianona tsy tiany mihitsy e. Ary mifankahalany aminy mahatonga tsy nitondra anao tany aminy hatramin'izao. Tsy efa nitantaraiko anao moa izany e. Eny e. Fa nahatonga azy nanondroka anao tsy azoko. Mazava ho azy fa noho ny fankahalany ahy ihany e. Androany ny amin'ny farany mipetraka ao amin'ny zareo. Ary maninona ka dadadoanao no resahantsika? Dadadoa nge ka ohatry ny kofehy manara-panjaitra raha ihany e. Sady izy raha teo koa mananolana amin'ny dada dia tsy niaro atsony. Tsy mifankahazo mihitsy izy dada hatramin'izao. Mila ninona daholo koa re ty e. Tsy maintsy hiaraka aminao any ambanivohitra reo hiresaka amin'ny dadanao ihany aho izany. Iresaka inona? Ny amin'ny fiarahantsika re a. Miala tsiny a. Za indray dia tsy sahiatrika andray aman-dreniko izany raha tsy ndrarahantsika mihitsy no resahanao aminy. Ka tsy hitako ange hoe inona no ataoko ohatran'izay e. Raha vonona ianao ny anatanteraka andrarahantsika mialohan'ny isehon'ny kiboko a, dia tsy maninona fa hiresaka amintsika. Ka raha inona nefa no ataontsika eo e, ha? Tsy misy fanomanana, tsy misy ninina fa tonga dia rara. Ay, dia tsy makany ambanivohitra izany. Za tsy afaka niseho anoloan'ny dada sy neny amin'ity kiboko ity mihitsy. Hianatra ny nandefasaina taty nefa kibo ve no entiko mody. Farafaratsy mba miaraka amiko any ianao dia
iresaka amin'ny momba ndrara fa tsy miferahantsika fotsiny lazaiko anao tsara fidada sineny sy miraharaha izay sipasipy izany fa vady matompo sy eo anatrehany a ka zange tsy hoe tsy akavady anao volany mba tiako ilamina fotsiny ny zavadrehetra vo mivadysika ny zavadrehetra inona ohatra ny fianarako ohatra tia tena ianao iandranao amita amin'ny fianaranao izany vao hivadysika tsy efa firy-taona ny zaza amin'izany ka tsy hitako ange hoe inona ny hevitra e hoeto any aminareo ary efa tsy hitanao izay atao miteniteny foana ianao maninona tsara miteniteny foana hoe za efa be voka zao izany dia mbola tsy mananjo ihany aho any aminareo ary ianao tia kosa ary sao dia mba tsy vonina ny akavady akora ihanina sao dia manao ao fanalanandro sy kilalao fotsiny ianao ty tsy manao anao fanalanandro sy kilalao zany reha fa zange tena tianao e ay dia porifo ihanyko ary izany fitiavanao izany e hoento any aminareo ary raha tena tia ahy ianao zange raha ihanina ka tsy misy tany alera tsy hoentinao any aminareo e nentoanay ho amandroaka dada sy neny sy andray amin'ity kiboko ity dia ho aiza zany dia tsy misy vahaolana akoatran'lay hoe any aminay kosa ve meo a raha mahita ary ianao e tsy mahita lazaina ianao satria tsy mahita hevitra tena olana be ngery volany indrindra eo aminay sineny akoatr'izay dia fafambaraka no azoko amin'ny fianakaviana satria ianao be voka nefa ny raharahantsika tsy vita ary zareo tsy misy mahafantatra anao akory voalohany aloha za mba efa niangavy anao ihany hitondra ho any aminareo fa ianao tsy nety mialatsiny raha ilaza hoe adalàna ny ianao ny tsy miprezentenao ato amin'ny fianakavianao faharoa ny amin'ny fahafambaraka dia samy mitafy an'izany tsika izao fa tsy ianao rery akory na fambaraka avy roen'ny fahafambaraka mahazo anao aza amin'ny mahazo azy satria izany be voka melohan-drara ary ny olona koa tsy hanometsiny anao lehilahy mihitsy fa tsy maintsy zavehivavy foana ny mahazo tsiny e tena mialatsiny volana tsy misy tsiny andrematoa tsy sahndray andraikitra no nenatra ny fiarahamonina mandeha izay mianaka raha tsy hanaraka an'izay teniko izay ianao anenjika anao ny eritreritra ao raha sanatria misy fahavoazany amin'ny mianaka veloma oka aloha ndao ary fa hoentiko any an-trano ianao raha pitso e akamiko izany ka ramizao mbola mandoha ihany fa firy andro sa firy volana koa raha mivoaka ny tsy mandoha tsony fa maninona ianao volana tsy maninona ka ianao raha mandoha io ko hoe tsy maninona tsy lamina amin'izao ny saiko fa andao aloha entina ny ambotsaboka efa hoe tsy maninona aho mety ilay nandro tamin'ny ranomangatsika arivo io ngamba natonga an'izao mety nidiran-drivotra tsy mety zao mandromandro manana aretin'izao fa andoantsika manantona ambotsaboka raha zareo mahafantatra hoe aretim-bavony sa rivotra no mahazo anao aza manafitohany ianao ry vontsy fa efa hoe tsy maninona servitanana malany ianao no aminona vatotra koa dia lilo kokoa fidinao aho hosorako amin'ny kiboka elan'izany rivotra izany tsoroko amin'ny ve marina ho zaka ny ve nefa ny andrean'izany tsy ho lazaiko azy satria fantatro fa tsy ho zakany aleoko bonika tompoko tsy miloaka
raha mba fantatrao matsy ny andozako anao raha mpitsoro fontsy. Volana nga mbola tsy matory ianao? Mbola ka. Ay, za koa ary tsy mahita toriko. Any aminao foana ny saiko. Matahotra so maninona ato ianao tamin'ny ianao nandoa teo. Fontsy misaotra anao noho ny fiainao ny amiko. Misaotra tamin'ny vita rehetra. Inona ary tia misaotro ty e? Adidiko ange ny anao maolo tiako anao e. Za ve dia hisoranao? Betsaka ange ny vitanao tamiko fontsy. Ny fitiavana ange volana tsy vita ny teny hoe tiako ianao e. Mila aseho amin'ny fihetsika io. Ary indrindra aseho amin'ny asa. Ny soa rehetra nataoko taminao ny fomba nanehoako fa tiako ianao. Ary tiako noho ny tenako mihitsy azy ianao. Tena be fitiavana ianao fontsy. Zany ve? Tsy mahateniko mandrakizay izany fitiavanao izany. Raha sanatria misy felako tampoka dia aza mba hatiany koa ny fisiako teo amin'ny fiainanao. Aza miteniteny foana rehefa hiala ho aiza ary ianao a. Tsy fantatra izay ho avoaka ny rampitso. Fontsy dia atory be Eny ary tafandrimandry izany havako izany. Misaotra. Tsy pihana angaty hijery ato amin'ny efitranonao ty? Aok'izao ka. Ary iny tia mampianana anao. Fa manina raha veloma amin'ny fiara e? Raha ihanina? Meloha ny tena andehanantsika any an-trano dia tsy haiko ny tsy ilazanao ny marina. Ny marina inona? Mety tsy ho tiany maman ianao volana. Zay e? Mety tsy ho tiany maman ianao. Fa maninona? Inona no mahatonga anao miteny an'izany? Efa nilaza izy ary namepetra tsy araka amin'ny vehivavy ohatranao. Miala tsiny fa ohatran'izay mihitsy ny fomba fiteny ahy. Ay, azoko. Satria izany izaho mahantra dia mety tsy ho teny. Tsy mampanina azy velively ny fantrano e. Eny e, mety hoe olana aminy ihany fa mety tsy tsorony amiko fotsiny. Dia ina ary izany tsy hitiavany ahy e? Ny volokoditrao. Raha nisy an'izany raha ihany tsy tokony niaraka tamiko akory ianao a. Mo masakana tsy araka aminao ny volokoditrao. Tsy volana. Tiako ianao matoa hitondranao izao dia sa hifanatrika amin'ny maman. Ahoana? Vonona ianao niatrika azy n'inona mety ho fihetsiny na teniny? Raha say ianao raha ihanina dia vonona ihany koa aho. Veloniko ny fiara zany a. Veloma ny fiara dia andaontsika andeha. Seza koatra ihanina teo. Tsy tiako raha metitra eo ny reny nefa raha ihanina tsy eto akory. Izany ary misy olona manao taloha manato. Asa hitako. Valaka. Tena reniny mihitsy io. Mbola tsy mahita izy. Aleoko mody miondrika mamaky boky eto ihany aloha. Dri? Fizindri? Fizindri ary inona nataondri ato an-tranoko amin'izao oro izao? Anahoana tompoko? Tsy mamana izy fa mivandravandra fotsiny. Mampatahotra aty fijeriny. Aleoko miondrika ka. Manontany andrenga izy ahy. Toloza andry miondrika eo fotsiny.
Za tompoko no ay ve mama efa tonga ato e volana izy no reniko ary izy kosa mama no volana faly mahafantatra tompoko. isorotany ny tanana fa za tsy mandray tanan'olona oatra ny tanandry io hoe zany le volana nylazainao fa olona tianao eny ra mama fa manino io nampidirina ny tranoko ka zany izy hoe olo tiako kosa mama olona oatra zao ary toy izao ny volokodiny inona moa ny teniko taminao raha ihanina inona manontany anao angara ihaniny ka tiako izy mama fa tsy nisy vehivavy azonao ny rahana koatra an'io mihitsy anga tsy mila an'io afa hoeto mivoaka ny tranoko any io de ho aiza mity andro efa mifito ariva kosa ry izy mama inona no raraiko an'izay alehany any tsy hitako mihitsy zay hitazomana an'io ato hoeto any fa maharikoriko ahy e aza miteny toy izany re mama olombelona no fa mandrato antsika ihany nge izy ny volokoditra fotsiny antsika ny samy hafa tsy olombelona reny amiko andray mama avoa ihany io dia atsaro ny fiarahanao aminy tsy vehivavy ohatran'io mihitsy akory ny animbanao ny taranaka mialatsiny a mama fa tsy afaka nisaraka aminy satria tiako izy ary tiako mampafantatra anao fa efa misy taranaka ao aminy tsisy azonao atao tsony maninona tsara be foka zany io izay ny tianao tenenina ie tena manao tao foana mihitsy ianao raha ihanina mba lehilahy mianatra ihany nefa tsy mahatandrina ny tokony atao tsy tiako ho teraka zanyzazany fa esory ihany miteny andry tsara ary kiala kely ty tsy ndry mihitsy ny animba ny taranako esory zanyzazany fa tsy mila tsy maintsy esorindry izay zazay mazava sanatria menaky ny haiko ny ato akipoka ka tsy mananjo mihitsy ianao anery anala azy lava be le resaka mama raha to ka tsy tianao fotsiny mivady aman-janako any dia andeha zay fa izainao anaraka mivady aman-janako ahy adala nga ianao raha ihanina io vehivavy io ny andazanao ny reninao raha miala eo ianao dia aza manantena anoananao amin'ny fianaranao tsony ary aza manantena nininina ty amiko tsony koa fa vitahorery ihany ny fiainanao ny fiainanay fa tsy ny fiainako e efa tsy reritsony azy ao fa telo mianaka fa nohan'izay ary tsy maintsy vitanay fiainanay aza matahotra fa tsy hanelingelinanao tsony koa ahy tia mifanalaidy ny fiaranao atao tsy naite volana de ho aiza zany nareo tsy ilainao fantatra akory izay toeranao alehanay e raha ihanina sao dia hanenenanao zao fandehananao zao tsy honeniko mihitsy ny fiahiko mivady aman-janako e veloma mijanona raha ihanina na zahay roa miara-mandeha na miara-mijanona mila mijanona eto anelako mivady aman-janako hipetraka ato zany ny tianao tenenina fantatra fa tsy hety aminao mihitsy zany e noho zany dia alao zay andeha mijanona ary e onary izay volanato mino fa mety tsy maninona tsony izy ka otri ny trano ary ty to midika adanako mety lasa ny atsiana vetivety angambe izy dia nidino ny trano engany mba napetrany ato amin'ny fitoerany lakile tiaka ny lakile ka aleo aloha ty tenisy no vidiako azy ty apetraka ao amin'ny efitranony ao ka oay ohatray marina fa atao tsy misy atontsony ny akanjo ny volana sy ny kahehany na ny poketrany aza tsy misy atontsony le tsaratsara reny dia ho sanatri ve andraso hoe misy taratasiny tsindriana vola madinika eo ambony fandriana io inona hoany ny vakin'ity soratra ity velomy ianao ry vonjy andray marina fa lasay ianao ry volana fa lasaiza
dia lasa iza loatra re izany volany e. Ale hoe savain'ity poketra ny latsaka teo ambaravarany ity. Jereko ato sao dia mba misy nimeroany namany azo antsoina fa izy mantsy tsy tratra antso mihitsy. Dray, fa rojo inona koa ty e? Rojo amin'ilay lafo vidy be ireny. Izy angamba no nividy an'ity fa zaho mbola tsy mividy rojo ho azy zany ka. Andraso hoe RV. Inona ny dikan'izany? Ohatra mbola tsy nahita ny volana niravaka an'ity rojo ity a. Ary raha nividy an'ity izy maninona ny tsy nilazainy tamiko? Hoay, dia montre inona koa ty? Sady montre tsara be a. Fanomezana avy any amin'ny olona kosa reto e. Reto ny pirofo fa tsy manaja volana. Adiny tadiko ny diariny. Na dia tsy fahalalam-pomba aza ny mamaky ny diarin'olona dia hovakiako ity. Mety ho voavaly ato ny fanontaniana sasany tiako apetraka. Si seulement tu savais à quel point je t'aime. Mbola mipetraka tany ambanivohitra izany nanoratra an'ity satria ny daty aza mbola tamin'ny 2024. Aleo dinganina lavidavitra e. 12 janoary 2024. Za tsy hanambady olona tsy tiako. Efa natokako an'ny ray anina ny foko. Sy tamin'izy mbola tany ambanivohitra ve zany le ray anina e? Izy efa mipetraka tato amiko ty daty manaraka ty. Izy ilay tsotra sy manam-pitiavana. Raha tsy izy efa maty aho. Mazava ho azy fa zany resahany eto. Tsy hitsahatra ity manginanao ny foko ray anina. Mazava ho azy zany fa tsipa le ray anina fa olona tia mangina fotsiny e. Raha mba tsapana mantsy fa namana no andraisako azy. Nahoana reny dia nitory fitiavana tamiko ianao, izany efa tsy manam-pitiavana anao. Andray rery volana tamin'ny daty nitoriako fitiavana anao ianao no nanoratra an'ity. Izany efa nihevitra fa tia koa ianao tamin'ireny. Asa nahay ity anao a. Izany lazainao fa antony hahavelomanao ka nanaiky niaraka taminao. Na dia tsy mifanojo aza ny fitiavantsika. Tsy mety tianao avonjy. Raha ianona ihany, izy ihany mbola mibahan-toerana ato am-poko. Andraiko zary volana. Aleo tony tsy misy resam-pitiavana tony dinganina. Andray zato izy. Feno kisarisary be ty ray ty. Tena voahaingony tsara. Fankahita tamiko ilay nitiaviko mangina. Sambatra. Iona hono zahay. Efa tsy androko intsony. Andray ry volana. Na dia hoe tsy nitia kosa ary ve ianao dia sahanao ny iona aminy nefitsika miaraka. Mazava ho azy zany fa fankahita tamin'ny ray anina izy. Aleo dinganina any fa mahakamboka. Ty ray ty sady misy sarina fony, misy sarina peratra. Ary ty ny tena voahaingony indrindra. Faly aho fanoroany. Tena mamy ny orika nataony. Tiako be ilay montre nomeny aho. Indrindra fa ilay rojo misy ny anarana.
tsy hovakiako tsony ny toy ihany fa ankarary fo aeto fotsiny. Mazava amiko ny zavatra rehetra. Miaraka izany raha ihanina izany. Raha ihanina no mividy an'ity montre ty ho azy, ary mbola fanomezana avy tamin'ny raha ihanina koa ty rojo ty. Raha ihanina izany ty ary ty ary volana lehibe. Dia vitanao very volana, a? Na dia tsy hovakiako aza ny toy any dia fantatro fa lasa niaraka aminy ianao e. Tsy rariny koa sori-bolana, tsy rariny e. Malahelo amin'ny fonjy asany. Engany mba tsy nanao tao foana atao rehefa tsy nahita atsony iny. Nantia fonjy. Tia izy ka tsy haiko izay nataony rehefa lasa. Enga ihany koa ane mba tsy mivary lafo tamin'ny toaka. Raha fantatrao izao ny fitsaliako aty dia nalahelo ianao na dia tezitra amiko aza. Ary inona ty mampitomany? Aonao inona moa na mitomany ary aho? Miavonavina. Iny aloha takazo. Petsopetsona. Ataoko ihany kosa ny tsy hiteny fa tena tsirara ny fikasihan-tanana ataonao amiko. Ka ninona? Tsy hitako hoe inona loatra ny tsy nety nataoko ny dia kasihanao tanana lavo izao ah. Mbola aiza nefa ny anaovako ankaly. Ary ataovy mafimafy tsara mihitsy aloha le mitomany fa tsy re tsara e. Finona loatra rehefa mifahadsoana nataoko dia ataonao ohatr'izao foana e. Diso ianao ry kiala kely ty niaraka tamin'ny zanako a. Efa fantatry kiala fa tsy makasitraka ny fiarahan-kiala amin'ny zanako a dia tokony saraka tamin'ny kiala. Tsy ampoisina mihitsy hoe olona ohatranao izao manana toe-tsaina amin'ny rehefa amin'ny tany. Ary mba fahadio ny vavavoaka manomboka androany fa tsy kiala mihitsy ny andeha tsaratsara. Voloko. Hita mihitsy hoe miandrikendry-toana fotsiny ianao mba hamelezana e. Ataovy ihany e, ataovy ihany. Misy fiantraikany amin'ny fahasalaman'ny zaza tao kiboko ange izao ataonao azy ao e. Raha ikino io na ho faty izao dia n'izao ihany aza. Indray. Kiala indray aloha dia miomana fa tsy maintsy ataoko izay sarahan-kiala amin'ny zanako. Tantara ho amin'ray ihany ange izao ataoko izao e. Dia efa miteny tsara zay. Ianao mihitsy izao nandrasanay mama. Ohatry, fa misy inona? Ary manino ny volana tsy maim-bolo maso e. Aiza moa le mosoara jeteako teo? Eo, efako amin'ity ny ranomasondry. Fa manino ndry? Mbay e. Be tsara velatsy. Andray kosa kia. Be tsara velatsy ve mifandraisandry a? Miangavy ianao aloha mama mba hipetraka. Eny, hipetraka. Fa na zany aza tsy sakako kosa lazainao hoe mpitsara velatsy. Za efa mba manao an'izay efa nanato amin'ity trano ity. Jereo angereto hoe noho ny fitiavako azy izao a dia nivitanako an'ireto robo ho an'olona be voky reto izy. Nefa dia mbola mpitsara velatsy any ve ny itsony a. Ary aza mitomany aloha mama fa tsy misy resaka ho vita angeto raha samy hitomany eto nareo e. Ka tsy tiako raha ihany ny za lazaina mpitsara velatsy a. Ekaiko hoe tsy nity azy aho tamin'izy vao tonga teto. Saingy efa lasa ty azy aho zao satria fantatra fa izy no anjaranao. Ary zafikelyko no akibony. Sa mba efa miezaka maneho fitiavana aminy efa lazay ny fitsaram-belatsy ireny. Raha tia mama izy dia maninona ny kasiany maman-tanany e? Andray rery lanitro. Ny kasitanana azy hony a. Tena mandohalika tanatrehanao ry anaka fa tsy ny kasitanana azy io izany aho e. Ka ho faty raha alina raha nanao an'izany.
tena sahanao ve ny miteny hoe aoka ho faty ra alina sahako satria faty amiko izany mikasy tanana vehivavy mitovy amiko izany tsy haiko hoe inona ny tanjondrika ilazandry ilainga any amin'ny zanako mamelandriny eo fanatehisany asa nataondry amiko e mandaingy io ra ianina leo be avolana sy mamaka zao foana ny fiarahamonitsika ato tena mariny maizinareo fandamina ny disadisany ra ianina tsy maintsy misy foana ao amin'nytokantrano ray fa ny hoe kasy tanana kosa efa tsy rariny izany na mipanampiko vavy ato an-trano aza na mpiasa vavy any am-paisany mbola tsy nikasiako tanana izany sa ve efa enao hoe nikasy tanana vehivavy zara mpikambana ao anatin'ny mpiarony zony vehivavy tia mihitsy ny karta mahampikambana toy izao ndresakareo fa zaho any amin'ny efitranotsika ra ianina voalohany indrindra aloha ry se vonjy dia misaotra ny se hanam-pandroso an-tranona dia tsy rariny aza nataoko tamin'ny se tena tsopo tokoa se tsy misy fisaorana dada ny volana karazana mitana lahelo aminao ihany raha tsy mampandroso an-trananao ange nefa atao ahoana ny hitana lahelo amin'ny olona amin'ity fiainana fandalovany ity amin'ny lafiny ray koa tsy dia nanometsiny anao loatra satria tato amiko ny zanaka ao nitratranao rariny raha nitabataba sy nitratrevatreva tamiko ianao zao vao tena tsapako fa sambatra ny zanako nazo any se za kosa nefa nahita fa tsy sambatra izy teto anilako sambarany volana dia mitoetra eo anilany tiany fa tsy sambatra hoana izy teto anilany se fa lasa iza marina aloha volany lasa ny anatra tsy haiko hoe asa na noho ny fianarana izy any amin'izay tany misy azy ihany na ahoana vonjy tsy azoko angeny tia izay ho teneniny lasy volany lasa nanaraka an'izany ray ihanina izany izy raha ihanina hono ny tiany raha ihanina no mibahatoerana ao am-pony ary tsy mahay mity olo-kafa fa tsy raha ihanina izy no raketiny tao anatin'ny diariny ao daholo ny oroka mamy nomele raha ihanina azy ny fanomezana sarobidy sady tsara ny vidiny no soroatany tao hatramin'ny fitiavany ihany raha ihanina hatrany ambany vohatra ny fitiavan'izay miredareda tsy hay vonoana mba voasoratra tao ihany koa ny anarako saingy tsy ny fitiavana ny voarakitra tao fa neny miaraka tamiko na nenina izy nanaiky ny fiarahanay satria tsy tiany aho tena menatra sady malahelo an'se vonjy mifona arsea mifona tamina taon-janako tsy misy tokony hifonanao amiko izany dadany volana ianao tsinona tsy nanery azy hisaraka amiko ka nahatonga azy nandeha ny aditsony volana ange no hifonako amin'se volana ange tsy diso tsy diso mihitsy izy raha tsy tia zano adala zano adala fa nyty azy eo ry se fa ezaka hitady amin'ny volana raha hitako izy dia zahako resena lahitra hiverina amin'se ninona ataontsika rehefa tsy tia izy dia tsy tia mbola tsy niona tam'le nylazainy fa tiany ary izy tsy nitembo fitiavana tamiko mainka fa hoe lasa miaraka ary zareo raha nisy na dia fitiavana kely aza ange mety mba nijanona ihany izy saingy matoa izy nandeha dia tena tsy tia mihitsy aza resena lahatra izy fa aleo hisambatra eo anilany tiany tsy hitako ry se zay ho atao vonjy tsy misy azonao atao ary tsy misy azoko atao koa ny any azonao atao dia manaiky ny safidin-janakao ary ny any azoko atao dia mionona satria tsy tiany eny
Velako vetivety eo aloha ianao dadany volana fa andeha hividy ranom-boankazo ialatsika mianaka etaeta aloha. Aleo alefako ny tele dia mijery tele ianao mandra-pahatongako. Fa ahoana raha leko tia miantso tamiko ty a? Sady efa tenenina ireo tsy antso amin'ny ora ohatr' izao fa manahirana be. Ny olona ato ny resaka. Tapao mihitsy aloha io dia izaho mamerina miantso afakadiny iray eo. Fa resaka maika ahoana e? Inona koa izao izany? Maninona tsara? Namalifaty hoe fokon'olona? Dia maninona raha ampiasaina amin'ny basy fa ho aizy ireny manoloana ny vavam-basy e? Fa manampy andry zareo ahoana ampitandro ny filaminany? Finona koa no nampivadika an'ireny tany? Tsy milamina izao fa tsy maintsy ho atsoko ny lehibe an'ireny a. Ary tapao amin'izay aloha. Finona ihany e? Finona fotsiny koa ny mahalehibe an-dalo anareo raha matahotra nareo. Dia firy nareo ny tratrandry zareo? Maninona tsara? Dia nitorany velona daholo izany izay tratrany. Dia inona fotsiny koa izany nataon'ny mpitandro ny filaminana manoloana an'izany? Tsy akaiko mihitsy kosa izany ka. Ny volako menan'ireny ohatrinona nefa dia vita nijery fotsiny an'izany tranga izany. Mazava ho azy izany raha leka fa lehibe amin'ny fokotany dimy mianaka nidoranareo velona na tonga andreny amalifaty. Aza matahotra ianao fa ilamina io e. Mahaiza fotsiny miery aloha. Izao ihany aho dia iantsony lehibe amin'ny manam-pahefana ny toerana. Aza mijery lalana ihany e. Kepoko. Mitomany kiala, mitomany mafy. Isy raharaha mantsana hivadika raha eo aza ny ranomaso. Maninona raha tonga dia vonoina ho faty koa raha tsy tianao e. Raha ny tiako a dia maty any mihitsy kiala sy zanaky kiala io. Vonoy mihitsy. Ary tory velona ohatran'ireo dia mianaka nampamonoana ny dahalo. Maninona tsara hoe? Gaga ianao satria fantatro ny marina. Izay ilay hoe tsy misy takona izay tsy ho hita ary miafina izay tsy hiseho. Zaza mpangainy kiala amin'ny zavatra tsy nataoko a. Misy horonan-peo mitahiry ny resaka ao tamin'ny antso an-tarobia ihany madama. Nanaovako an'ilay horonan-peo a. Mba hitahirizako ny fampijaliana ao ato ka hampianoko andray ihany. Ary tsy izay ihany no voatahiry ato fa ny resaka ireo sy raha leka ihany koa. Noho izany dia miomana fa ho fantatry ny zanako tsy ho ela ny fampijaliana ao ato sy ny asa ratsinao. Aiza izany horonan-peo izany nataon'ilay kiala totombitany ity? Roany. Manana compte Facebook roa aho. Tena alefako messenger tamin'ny compte kiray ilay izy. Misy olona any ataoko miandraikitra an'io compte-ko io. Ka raha sanatria finoanao aza dia aza mieritreritra no hafabela fa io olona io no hampafantatra ny ray anina marina rehetra. Kiala ratsy ity. Izao fotsiny ihany teniko madama. Manomboka izao dia tambatamba azo tsara ary ataovy izay tiako. Vidio izay tiako ho azo. Omeo azy izay zavatra ilaiko. Raha izay ny vitanao dia ho avaliko toy ny tsy misy ny fampijalianao azy sy ny asa ratsinao. Mazava be angamba izay. Ary mba ianao akanesako any amin'ny dosy fa te andro ahy. Rayana, tokony mbadiny atsika amin'izay nge momba ny raharahantsika e. Sa ahoana maman?
tsy tokony fotoana andinihana an'izany ve zao? Eno anaka za kosa nge efa mba nitenanao hoe aleo aloha mba vity ty semestre ray ity vao mba miroso amin'izany tsika e. Za nge manaiko hoe vity ty semestre ity vao atao le izy e. Fa tokony hoe mba dinihana teny zao fotsiny. Tsika sy ianao ary zao tokony any ambanivohitra hiresaka amin'ny dada sy neny amin'izay. Sa ahoana ny hevitry maman amin'izany? za tsy mandanaka fa mety daholo izay ataonareo. Maman ary io tsy mandady tsony. Allô? Allô ky? Fa maninona kio pisindry io tsy azo anatsona mihitsy a? Tsy nampiasaiko aky tao anatin'ny volana maromaro a. Vao androany zao izy ity vao nampidiriko atao anaty telefaonina indray. Fa maninona ky tsy nampiasaina? Misy antony manokana aky a. Dia raha tsy nampiasa an'io numéro io indray dia tokony mba nanome numéro hafa ifaneraseratsika. Ndry ve ky sady tsy miantso ny tsy azo natsona. Hita mihitsy hoe adindry tanteraka izay. Nefa ndrisy ry dada sy neny mba efa niavana ihany. Sa tafita any Antananarivo any dia manadiny niavana. Raha mitoy izao ataondry izao dia ho ratsy noho ny anseno aza ny toetrandry. Misy antony daholo aky matoa manao an'izao ry anja. Mifona mora nampalahelo anareo e. Kelaky ny krediako fa aleo tonga dia lasaiko ny vaovao aty a. Marary mafy neny ato. Ary mitady indry mihitsy. Efa tany amin'ny hopitaly izy izao nentina noty satria tsy vita ny dokotera tsony. Asakasaka indrina mbola tsy hamangy aneny aty ihany. Marary ve neny? Enaky fa ho avy ary anja. Marary ho neny. Reko le resaka radio inona zany nataontsika? Tsy maintsy manainga rahampitso izany tsika hamangy azy. Za nefa izao manao examen manomboka rahampitso. Tena tsy afaka miaraka aminao fa miala tsiny volana. Allo zany mba izay sy maman ary mandeha. Tena miala tsiny aky fa tena tsy afaka. Indry ihany ny asa ao amin'ny orinasa. Raha mba faran'ny herinandro le izy tsy maninona fa ty izy tena nandro be ty dia tsy afaka mihitsy ahy e. Raha mba fantatro melo koa le izy mba azoko nalamina ihany ny asa tany ampiasana. Le izy ty tampoka loatrako. Eny tsy maninona ary fa ny fotoam-bitako tsy mahaloa ny sampony e. Mirary fahasalamana feno azy aky a. Ena anie mba ho salama tsara neny. Za aloha tsy mino ny voaran'ny fahasalamana ho tsara intsony e. Izy ary zany efa nampodian'ny dokotera fotsiniko. Manana finoana aky a. Rehefa mino indry dia ho sitrana izy. Allô? Olona firy sisa ny tsy fenao amin'ilay fiarandianany? Ay, vitsivitsy sisa. Ampidirao anatin'ilay fiara amin'izay ilay bomba fa mety izany e. Nataonao tao anaty sakosy tsara ilay izy a? Ay. Tonga dia ataovy ao ambanin'ny seza ipetrahany. Ilay lasantsy anaty bidon koa apetrao ao ambanin'ny sezany a? Fa tena siro anefa ianao fa mipoaka tsara ilay izy. Ay, ndana raha ataovy amin'izay ny asa e. Za indray dia tsy hanaiky raha tsy maty ndrisy ny zanaka ao ankibondry ry volana. Rehefa maty indry dia milamina ny saiko. Tsy misy raraiko an'izay horonan-peo andry ihany fa haiko foana ny mamadika amin'ny marina ho lainga. Haiko foana ny mandresy lahatra ny zanako e. Tsy ho ela fa androany ihany indry dia andao ny tany. Sepotra. Raha ihanina. Raha nisy kely fotsiny tsy tratrako ianao. Fa misy inona? Misy mipetraka velo eto akaikinao eto e. Tsy misy ka. Eo sisa ny seza tsy feno ato. Bonne chance zany. Rehefa aza amin'izay chauffeur. Fa mivazivazy ve no sa ahoana e? Hiaraka aminao
efa mamelona fiara ny chauffeur lasitsika dia ahoana ny fanadinanao ny tokony ny mpianatra dia tsisy examen vo nanomboka ny fitokonana tonga dia nanenjika anao izany misaotra raha ihanina ary nga ianao io tsy nandeha moto moa nandeha nianatra najanonaiza izany moto anao nindramin'le namako izay le izy dia tonga dia nasaiko nateriny any tanàna rehefa avoentiny nandeha bus anaka te dia avy eo ny azakazaka sepitra hita mihitsy hoe efa ela tsy nanao fanatanjahantena misaotra ny sena maliny ihany tsy vonjy tsy misy isorana dada volana soa rehefa mba congé dia mba afaka nakatiako mitady ny se mafy ny eniny volana sesy volana mihitsy moa no tena tadiaviny finina marina no mety ho antony dia tena tsy fantatro rysea izany hoe ho avy eo izany volana ie ho avy eo izy tsy aleo koa izy eo dia mba mifamelona reo sy izy ve eny izany hoe vonina ny famela aminy fa sao dia olana be nefa rehefa ohatra hoe hitan'ny olo tia ny resaka zahaiko tsy hatana ny ala heliko eo mantsy raha hiresaka mo fa tsy maintsy hitomany ho gaga ny olo tiany raha hitan'izany aza manasy efa izy rery no tonga eo ka tsy afaka hiasan'ny tantsika ondra koa trapitso ry dada oe tokoa ke misy vahiny ato manahoana salama zandro volana izy rysea anja no anarany faly mahafantatra ny anja izy koa sanaka le vonjy le vonjy tsara fanahy za koa faly mahafantatra ny vonjy andeha karakara ny sakafontsika aloha za dada ary taonyjanona tampoka ny fiara ohatra ny ampanina sika dia ataon'ny firy izany sika no hijanona eto miankina amin'izay fahavitandry zareo an'io ka ary aza misendaotratra n'io rehefa ho tonga foanytsika ndao tsika hivoaka kely fitsika ve izany dia hijanona eto mandra-pavitana io zangy teatorobe marina moa ianao miary tory ny anatra lesona alina ndeha hidina ry aloha sady vidy gote kely hoentina ana tanàna so dia misy zavatra tianao hohanina fa hovidiako tsy te hinana ninenina fa rano vidiana ho ahy ohatriny ry bisiko ingeza-berika azafady mba hanaovy roa amin'io ary saotra ndeha ateriko any anaty taxi borosy aloha reto kopatanana ra ihanina je t'aime maninona je t'aime oa mampiomeha mihitsy koa ty ra ihanina ity ka je t'aime aussi rolanitro Ryan! Mbay nareo e! Mbay! Mbay ho anareo fa za hiaraka fany amin'ny vadiko e! Mahay amin'ny vadiko e! Mahay amin'ny vadiko ray olona Ryan! fa le amin'izay ndrery irenina vehivavitany aminy a kila tanteraka tao anatin'ny taxi brosy ampikiala maman ay maman nga tsy
vaovao ratsy maman vaovao ratsinna ary maninona raha natsona tamin'ny telefonina fotsiny afa tsy nakaty ampiasanako atyndry mandehana aloha mody any an-trano any dia antsika no miresaka nyrehatra angery maman fiara-nitondranay vitako tamin'ny facebook teo zandrika lah misoran'andriamanitra fa tsy maty tany aleoko mihitsary za maty tany aleoko za to izay izy maty tao anina ange izy fiziza iziza ho ah raha ihany fa niaraka tamin'ndry tany nga ny zanako andray reny lanitro makila tao anatin'la fiara zany ny zanako raha ihanina raha ihanina okizay maman okizay mba e lasindry mialany ndana ho a ny zanako e maty ny zanako e ny zanako e nylozanao sady fiara ihanina mangina mihitsy maman malahelo anjana misy tampotra loatra kosa rehefa alasanao raha ihanina de tsy misy fatana levina akory ve lavenina sisa allô volinina tsy misy ho ah ny zanako indray maty tany fa tsy kiala kely iny tsy misy ho ah vo mason'olombelona firy ve dia tsy ahita hoe ray taksibrosy tao zanako zay tapitra andray aiveka tetika nomany ny firehetany fiara iny aika zany no kasaina hovonoana tamin'iny aloha ke ianja allô fa maninona kindriny tsy tonga akory a tsy afaka tampoka kia ary mitomany angandry izany maty kira ihanina maikila tsy nisy fatana levina akory fa lavenina ny sisa andraiky fa ina ny trange rehefa tonga iny ake atataraiko aminareo izay fatapao aloha vaovao ratsy koa ny akiny aty an-tanàna e maty koa neny farozina daholo koa re ty mitrango ty e mba tonga avakina dia mandevana fotsiny aza nataondria dia maherevakia nakia samy maherintsika rehetra sao teny zao fa teo any an-tanàna tsy herany mamoa fa tonga dia andeha dia tsisy taranaka zany zanako volana ve zanaki ve no taranako zaza zay tsy mitovy volokotitra amiko dia ahoana ry zany no ataoko hoe hofinoko ihany velakiaro vaviny e raha hofinoko nefa izy dia ho fatiny zaza ao akibony nefa dia ny zanaka kiala ratsy iny ve ny andova raha tsy misy an'iny zaza iny nefa dia ho faty tsy mamela taranaka ny zanako aleo ranga andrasako teraka ny zaza vo fitaiko ny aminy aho manao any volana vonjy ainao aty e na tamin'ny eninao narary izy angeta ty foana saotra indrindra vonjy okizay volana okizay fa tsy zakako no mahita anao mitomany toy izao ka tena tsotra loatra ianao vonjy na dia tsy raha natoko taminao sy natao mitata dia tsy mitana lahelo taminay ianao menatra anao
Zay le hoe ny lasa omba ny lasa e. Fonjy a malahelo be a sady tsy mba mifamela tamin'ny eny Kormely ho an'ny nafatesa izy nefa mba nangataka ny ahita ihany. Oka moa zay re. Okizay volana. Oka moa zay. Andro ray angery fonjy ny fotoana nafatesany eny sy ny fofombatiko e. Ka mbo tsy sahata ny sanako fonjy a. Volana. Mahereza moa volana. Mipetrapetraka. Ie. Petrapetraka eto akia. Mahazo mipetraka eto akaiky ny vonjy ve a? Tsy maninona ka. Vonjy io nitsotra be ozy dadanay. Misaotra azy. Marina ve fa hoe hitanao narary mafy tany an-tokotanao ny zokiko dia nentinao tany amin'ny hôpitaly. Ie. Marina zany. Dia ny vola tokony nianaranao ny tsabonao azy. Ie. Dia vola saika nampiasainao tamin'ny fianarana koa no nampianaranao azy teny Ankatso. Ie. Volana no nitantara izany taminao. Ie, tsara fanahy be vonjy. Misaotra. Sambatra raha ohatran'ny toetranao izany ny toetran'ny sehola hiaraka amiko ry vonjy a. Ndanao ilay kilo mba ampio ny olona mizara kafe anja. Nga kosa ki dia tsy misy olo-kafa mihitsy fa safona. Losaka ianao vonjy a. Mazotoa ianao e. Tamana miresaka aminao ery ny zandriko dia tsy te-hanao raharaha mihitsy. Mety reraka kosa angamba izy e. Tsy mipetraka mihitsy ange izy iny androany tontolo e. Anja ve aminao ahalala fizan'izany fa te hiresaka aminao fotsiny izy e. Fa endra ange izy iny vonjy e. Sady tia fianarana izy ny mankatoray aman-dreny be mihitsy. Ny amin'ny fahazotoana miasa izany dia tena miaika azy mihitsy a. Endro marina izy raha izany ka. Izany aloha ihany fa inona ny vaovaonao vonjy? Ny vaovao tany an-tanàna zao no nalaza tato ato. Fa ahoana ny vaovao tany? Ndrahina ny fokony olona sy mpitandro ny filaminana dia maromaro ny dahalo azondry zareo sampobelona. Zany vaovao tsara kosa izanyko. Raha ny reko dia ireo dahalo ireo ihany no nandoro velona azy tia mianaka ankohonako. Izany hoe dada sy neny ary izy teny mianada zandriko. Dia nidorana velona ihany koa ndreo dahalo? Ay ve renao ihany koa ny vaovao iny e? Ie, henoko tamin'ny olona iny. Ay e. Sady ohatra nivoaka tamin'ny fampahalalam-baovao mihitsy azy izy iny a. Ary raha fantatro vonjy marina ho any ny olona naniraka andreo dahalo namono azy tia mianaka dia inona no atao vonjy e? Ny tena tompon'antoka ange tsy ho fantatra mihitsy e. Ny dalo ambony latabatra tsy ho tratra izany na roviana na roviana. Eny e, izy ange tsy ho tratra e. Fa raha atao hoe ianao mihitsy ohatra mahatratra azy. Mba ohatra ny ahy e. Tsy misy azoko atao akia. Raha hitory azy a mety tsy handray saziny akory izy. Ny any azoko atao dia no mivavaka. Dia Andriamanitra no mahafantatra an'izay atao aminy. Dia tsy hamaly-faty kory ve ianao nefa fantatra izao hoe izy ny tena tompon'antoka tamin'ny nahafatesan'ny ankohonanao? N'Andriamanitra ny fahamaliana aky volana. Aoka izy no hamaly. Sady raha hamaly faty a dia tsy maintsy zah indray no handray ny valiny nasako namono azy. Tena tsotra loatra ianao ry vonjy ka. Raha mba fantatrao mantsy vonjy fa ny rafozako ange no dahalo ambony latabatra lazainao e. Asa matahotra nefa ianao fizano hanatanteraka ny valifatinao. Raha ampitsy an'izany dia ho tanterahako valin'ny fitiavako anao.
fa maninona no mifatotra eto miarabanao madamy irainina volana fa maninona mifatorandry eto fa andry ainga ana tsy mivaeo zany tsony ny fatoranao raha matoa irainina sécurité sécurité aiza e efa nomeko fanafody fampatoriana daholo ny sécurité sy ny mpiasa rehetra tato dia nataondreza daholo ny mpiasako ery amin'ny tranobenao ray ery apitery e fa tsy possible hitatra eny ny afo faza matahotra e ny tokony ampanahanao zao a dia ny hainao fa tsy ny an'ny mpiasanao fa afinona nefa ny tsy hitatra e afo avy atao amin'ity trano ity e efa nirarahako lasantsy daholo ny efitrano rehetra andrekiako ty efitrano misy atsika ity sisany tsy nirarahako lasantsy finona kity ataondry ity ry volana valifatin'ireo dimy mianaka nasainao ny dorana velona tao an-tranona ary valifatiko tamina minono ny vadiko finona daholo sany lasaindry izany e tsy ilana fanazavana ntsony izany madamy iraina fa efa fantatrao a ary tsy aloha rarahana lasantsy betsabetsaka ity izy e atao betsabetsaka tsara mihitsy mifona kia za tsy hamelanao zany mifona aleo koa rarahana lasantsy daholo ty hevitra ty io fahavariana heverina efa tsy voavahako tsy moramora tato moa fatorako rehefa azy fitoeram-boninkazo reny kapohako andohany io androany ty fatorana amin'ny tongotra ty sisa otry ary to somokotra ery ty izy mama fatorana mazotoa ary mama ny fatorana e tia ny afikasika ty mifona kia mifona marina e veloma maty ahy e nzeo e miala eto aingana fantatro fa tsy maintsy higadra amin'izao zavatra toko izao saingy aleoko migadra io matsy tsy maintsy hikasa mono any mianaka raha tsy vonoko valivatin'ireo olona matimaty foana noho ny nataony izao ay tena nentatra vetivety ny afo iasakasaka aingana ay mianjera ay kiboko marary a sy afa mamindra sepitra e sisy lalana tsony fa rehatra daholo ny tokony ho lalako sepitra maty a Sianja fa misy inona efa ela anganareo mianako no niandry ateto tokotany teto oay manahoana aloha nareo e manahoana ry se manao mivonjy tamin'ny atoandro izay mianaka ny tonga teto dia niandry ateto hatramin'ny atoandro ve zany nareo e niandry an'se teto foana izay laharatarobia an'se koa tsy azo mihitsy hatry nomaly fa misy inona ry dada oay dada mivolana mantsy e ndao aloha mandrosoa aty an-trano e maty ry se volana maninona tsary volana maty izy ry vonjy a andray maty naninona tampoka teo e fa maty naninona nefa e may izy may nafaty azy mahitaiza tao an-tranondrafosany nandefa mesazy tamiko izy hoe hodorany vela hony rafozany satria namony ankonanao sy ny vadiny neferiko fa nivazivazy izy eka tena nataon'le izy dia niara-maitaotry sareo fa ahoana nefa nafantarany hoe ny rafozany namony ankonako sy ny vadiny e
izay ko aza mba gagako. Andray mara dia maty ve izany ianao ry volana fa nahoana loatra e dia ro finisy no alevina. Efa voalevina ry senirazana. Andray Izy raha mba nisy fatina levina fa ndra fosany tsy nisy ndraisina fa lasa lavenina tao amin'ilay tranomay. finina loatra re zany nataonao izany ry volana. Nisy afatra napetrako volana ary se tamin'izy avy nandrevina ny reniny. Raha sanatria ho ny misy fahafatesany dia teneniko amin'sela izy. Fa afatr'inona izany? Ho anareo sianja mihitsy moa izany ilay izy e. Ahoana ny hafany? Fa ho anay sy fonjy ahoana akory dada? Izao ilay izy e. Fandrino ny raha miaraka nareo roa reo. Maninona tsara? Maninona tsara? Izay no hafany. Izay no mba fandriny. Ary nazako aza mba mankasitraka an'ilay izy saingy tsy hanery anay izany aza fa nareo roa ny safidy. Ianao zanako aloha nanontaniako anja. Mety aminao ve izany? Tianao ve raha vonjy no lasa vadinao? Miankina mivonjy ihany ilay izy dada. Raha manaiky izy dia manaiky aho. Dada sy anja. Aleo aloha izaho mba handinika. Mbola misoana ny fitiavako amin'ny volana azo. Asa na hiara-maty aminy koa ny fitiavako. Raha nitsapako mantsy dia tsy mahay mity olona intsony aho. Lasa toy ny lavenina koa angamba ny fitiavako. Lavenina tsy afaka hirehitra intsony. Asa tsy haiko. Lavenina ve sisy ilay fitiavako? Natolotry ny asemo radio anareo teo Lavenina sisy. Fizarana faharoa sady farany. Tamin'ilay tantara misy fizarana roa nosoratany Tojo Raymond. Novelomin'ny Saoly Rakotonanahary, Sofaniry, Nanja. Niaraka tamin'ny Zoma Amin'Irina, Ralala ary Christophe Rabearamanana. Nandray feo sy nandrindra ara-teknika Mamy Arvony, Nana Tontosa, Nanja Razafin-Rakoto.